Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Manantsafidy avokoa ny olona rehetra na izy manaiky izay toe-javatra misy eo anatrehany amin'izao fotoana izao na inona izany na izy mandray andraikitra ary miezaka manova izany. Ireto fitenenana ireto tokoa mantsy matetika no mivoaka ny vavan'ny olona rehefa kamo izy na koa te hiala-bala hoy ny fitenenana ka tsy te hisedra ny toe-javatra sarotra manoloana azy. Hoy izy ireny hoe tsy maninona rangahy io a, na koa hoe avelao rangahy amin'izao fa mety foana io a rehefa any hita, na hoe aleo aloha miandry kely fa inona ary no ataoko eo e. Dia mahita fomba ialana amin'izany foana izy iny izy no lasa tsy hitanao eo intsony, modiny tsy hita izay zavatra mitranga. Matetika nefa dia nitahotra na ny akanosana, ny enatra na ny tsy fahaizana na fahakamoana tsotra izao no mitarika ny olona iray tsy handray tanteraka ny andraikiny. Tsaroa fa sakana tsy hahafahanao miova sy mihotra avokoa izany toe-tsaina ratsy izany. Tsy tokony hiankina amin'izany ny safidinao. Oka tsy ny zava-misy manodidina anao no hibaiko anao, fa oka ny sainao, ny tenanao irery ihany no hibaiko izany. Ny hany zavatra lehibe ilainao indrindra ary dia izao: fahasahiana, finiavana, indrindra ny fahatokina ao an'Andriamanitra, manana finoana ary ny vavaka dia aza atao ambanin-javatra naoviana naoviana. Aleo ampatsihivina kely ianao izay voalaza ao amin'ny Deutéronomie 3:17 manao hoe: mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na manahy azy, fa Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao, tsy andao na afoy anao izy. Dia mbola manamafy izany koa ny Salamo 1:4 manao hoe: mahereza ary eo ka tanjaka ny fonareo, dia ianareo rehetra izay manantena an Jehovah. Amen. Aza ny fiainana an-tany, aza mitanondrikiana, eny fanary manao sesilany, ny olana mahazo anao, aza varina misy totomany, ny masonao andrandra, fa ny ao ambadiky izao re Tranity kude matukifa tsesode anampiana auka isandra tratrai ni babaka tarika hanitra Kristy. Ni mpamonjy tsy
ny hakivina iala na de mahery azany alondrano ny fitodina jereo toizatrany de kode matokifa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka kumahereza yana ny saina tanjaoka ny hakivina yala na de mahery azany alondrano ny fitorina jereo toizoatranyny de kode matokifa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. miarahabanao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana ny firarin'ny ekipan'ny AWR dia ny ahombiazanao eo amin'ny asa fivelomanao. Ndresantsika teto amin'ny fandaharana fa anisany zezika mahasoa ny fambolena ny zezipako. Nisy karazan-droa ny fomba ampiasana azy tadidinao ve? Ny voalohany dia ilay fandrakofana ny tany fambolena vetrany amin'ireo fakofakon-java-maniry mety loha. Mety tsara io sady mitahiry ny rano amin'ny tany ny manatsara ny fambolena. Ny fomba faharoa kosa dia ilay zezipako amboarina mihitsy. Ahoana ary ny fomba fanamboarana zezipako? Tovolahy iray efa nanao fampiarana fanamboarana zezipako ny vahinin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana teo amin'ny mikro namana Rila. Omena azy ireo avetrany ary ny fitenenana. Miaraka amintsika eto hitolotra tovolahy mbola tanora eritrerony kanefa efa miditra amin'ny sehatry ny fambolena ihany koa. Isan'ny zezika fampiasany ny zezipako ary izy mihitsy no manamboatra izany. Hono atolotra. Mba azony se azavaina ho an'ny mpiaino antsika ve hatrany amin'ny voalohany mihitsy ny fomba fikarakarana an'le zezipako. Inona avy zany ny dingana atao mandra-pahatonga an'le izy ho lasa zezika azo ampiasaina. Ny fikarakarana an'le zezipako dia mila dingana maromaro. Voalohany indrindra aloha dia ny fanomanana ny lavaka. Lavaka somary lalindalina no ilaina. Aka ohatra eo amin'le lavaka zany ohatra hoe lavaka 5 mètres cube. Izay lavaka 5 mètres cube izay mety havitana velaran-tany 100 metatra carré zany ny velaran-tany vitan'izay zezika izay. Ny fikarakarana azy dia lavaka roa no ilaina. Ny iray no ampiasaina voalohany. Ny fananovana azy dia tapatapahana madinika ny fako dia alefa ao anatin'ny lavaka. Ka rehefa mahazo avo eo amin'ny 30 centimetatra eo na mihoatra na latsak'izay dia mety. Dia rehefa vita izay dia totofana taina omby avy ety ambony. Izany hoe ilay faritra ambonin'le fako zany no rakofana taina omby dia alefa ny fako manaraka dia ohatr'izay hatrany hatrany mandra-pafen'ny lavaka anankiray. Ya, eo amin'izay le resaka tainomby izay tolotra
mety avokoa ve na tainomby lena na tainomby maina sa mety avokoa na tainomby maina na lena. Ny tanjontsika zany de rehefa misy tainomby satria manko ny avy eo iny na lena na maina de tsy maintsy homando ihany rehefa avy eo satria ho lemana. de mety misy sosina firy zany a hita ao anatin'le lavaka nresantsika teo? Rehefa feno lavaka de fa mety fa zay isan'ny sosina arakaraky le aviny ny fako ambany zany. De rehefa feno a de zay de vita le fanaovana azy. De eo am'le fanomanana azy io fako io tsy miara lo fa zany hoe ny eo ambany zany lo aingaikaingana kokoa noho ny avy aty ambony. De rehefa vita zany reo étape rehetra reo zany hoe tondrahana le izy homando lava. De rehefa hita hoe manomboka lo de zay ny lalana le lavaka ray avadika am'le lavaka anankiray indray zany izy de mifamadika tanteraka le zezika am'izay fotoana zay. Ay de rehefa afaka afiriana zany de tokony avadika any am'le lavaka anankiray le ao am'le lavaka voalohany. Eo amin'ny ray volana eo zany de avadika le zezika satria le fako nataontsika io de fako mora lo zany no anampiasaintsika am'le fanaovana azy. De ampifamadihana am'le lavaka ray indray zany hoe ny avy aty ambony tsindrin'le efa alohany ambany de lo miaraka zany izy am'izay fotoana zay. Ya de mila fanondrahana ve izy io sa hoe lo azo fotsiny am'izao? Raha ny tena mety aloha de izy io tena mila rano betsaka zany hoe mety aminy zany de eny amin'ny toerana misy rano mandeha na raha ohatra hoe manana rano amin'ny paompy de mampiasa rano amin'ny paompy fa tena mila rano betsaka le fanaovana azy. De mba azony selazaina ve hoe ohatrohatrany ahoana ny fatran'ny rano ilaina zany ao anatin'izay abeana lavaka zay? Amin'ny voalohany aloha ny rano de tena atao tena zany hoe tena atao hita mihitsy hoe tena dibo-drano tanteraka le zezika. Aty aoriana de jeremana matetitetика de tsy mila rano betsaka ohatr'izay intsony fa hita hoe ampina de rehefa hita hoe mantsy de ajanona arakarak'izay. Ay, le izy moa zany saromana rehefa amin'ny farany? Mety aminy zany izy raha ohatra izy hoe eny toeran-kalamanjana zany hoe azo ny hafanana de tsy de manino izy raha ohatra ka tsy saromana. Fa raha toerana mangatsika de tsy maninona ny saromana? Raha toerana somary malomaloka de saromana mety aminy ihany koa zay. De inona no fitaovana entina manarona an'ilay zezika am'izay fotoana zay? Raha ohatra hoe fitaovana zany hoe rehefa tsy ahafahan'ny rivotra hoe miditra firy anany de fa mety. Ya, de afaka ray volana zany de afindra ao am'ilay lavaka faharoa le zezika mba hivadika zany. Hivadika. De afaka afiriana aorianan'izay no masaka ny zezika azo ampiasaina. Raha ny tokony ho izy de eo amin'ny tapa-bolana aorianan'iny zany de tokony efa ho masaka tanteraka le zezika de azo loharana avy hatrany miala ato anatin'le lavaka. Tsotra tsy mandany vola ny zezipako hiteny toerana rehetreny ny akora namboarana azy fa avarana kely avy aminao fotsiny dia ampy ahazoana zezipako anatsarana ny tamin'ny fambolena. Manentana anao anao fanandramana fa mahasoanao zany dia izay indray aloha ny androany fa mametraka amin'ny mandrapitafa mbola iaona raha sitrapon'Andriamanitra. Zoanitra no nanomana ny fandaharana. Ilay didin'ny Jéhovah izay manao hoe Tarika, la voix du ciel. Ho iray ihany isika izao ao amin'i Kristy ka hahazo heratra hatrany mandra-piaviny mifankatiava ihany sy ny olombelona tany avela ho ny fianonana
isika. AWR Téléphone 034 06 797 62. Mifankatsiava ihany sikary fiangonana nde hiavana sampiavana andereana mafily fihavanana zay angelay didiny Jehova izay manao hoe kizao ao aminy Kristi ka hahazo ery atrany atrany mandra-piaviny irahina isika hita matro ery ray mapitany zao tontolo izao zao fa pianany isika. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. miarahabanao ary manona ny fahasoavan'i Jesosy ho anao izay miaraka mandiniky safandragnahary etoany namanao haja ampahatsiarivo anao fa ny lohateny bevata izay dinihitsika dia ny hoe famarikitsy ho avy an-trano mpagnanatsy io koa ry lohatenyntsika gn'androany fe mialoha ty anokafatsika safandragnahary io la andaotsentsika hivavaky. Ndragnahary tomponay misaotsy anao lahy zahay nomeanao fotoa nomeanao haveloma aza ho anay mbo mandiniky safanao ampio koa zahay mba ahay andrambo leso hampiharinay amin'ty fiainanay hanamafy ty finoanay amin'ny fagnarahanay anao misaotsy Jesosy io amen. Andao moa horambesitsika direct baibolitsika igny ary hovakiatsika gnao amin'ny Jaona toko 14 amby andiny 14 amby noho ny andiny 17 amby. Jaona toko 14 amby andiny 14 amby noho ny andiny 17 amby. Amin'ny agnaran'i Jesosy ary izaho angataka amin'ny ray ary isy amianareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana. Haitsika soa fa Jesosy izao lafa nitsanga tamin'ny maty tsy raha direkty nandeha an-danitsy agny tsy nipolo sasy fa mbo nikariokarioka niaraka tamin'ny mpianatra ireo tetoa hita agnatin'ny 7 andro. Lafa tapitsy amin'izao 7 andro igny la niresadresaka tamin'ny mpianany reo efanao zao handeha ka lafa i mandeha haniraka mpagnanatsy hafa koa hikarakara mpianatsy reo. Nao ty asan'i Jesosy hamea anareo fanahy masina io, hamea mpagnanatsy nareo. La niavy amin'izao any fanahy masina iny tamin'ny 15 andro nitsanganany tamin'ny maty igny. Raha bevata zao fanahy masina zao. Misy ty mihevitsy fa herin-dragnahary avao fanahy masy io. Tsy raha herin-dragnahary avao io, fa tena ndragnahary mihitsy. Manahaky ny hoe ndragnahary baba, ndragnahary anaky, la misy avao koa ndragnahary fanahy masy. Rozy telo reo mahavy ndragnahary telo fe raiky avao io. Ary agnatin'ny asa famonjehantsika la samby mana ty anjara gn'asany aby rozy. Niahy Jesosy fa nihaitsika ty raha ataony, niahy babatsika fa haitsika avao koa ty raha ataony, fa fanahy masiny io koa la misy anjara asany koa amin'ty famonjehantsika. Misy maro be ty asany satria izy any ro volagnin Jesosy fa hiaraka amintsika mbe ty mbe roa juska amin'ty hipolian'i Jesosy bakao. Andao hanainty kelikely amin'ny anjara asany fanahy masiny io tsika. Amin'ny Jaona toko 14 amby andiny 17 ao entehantsika voalohany. Ary raha tonga izy
dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana ny fahamarinana ary ny fitsarana. Hanao akory vata moa antsika rolahy laha tsy mahatsapa ty fahotà vitantsika, tsy hila mpamonjy tsika, laha ataotsika mandeha normaly avao ty fiainatsika. Hondy tsika fa mandeha amin'ny lalany fahavereza, fa tsika fa hotrobo. La manahak'izay avao koa lafa tsika tsy mahay ty fahamarina tokony horihy, tsy haitsika ty raha tokony hatao. La manaonao raha fahatany avao tsika satria tsy haitsika hoe tsika tena olo mbo ho tsara. Ny fanahy masy zany ro mampiaiky atsika ny fahotatsika, manday atsika hibebaky. Fanahy masina io zany ro mampiaiky atsika ty fahamarina noho ny fitsara hataon-Dragnahary io. Faharoa, fanahy masy zao avao koa volagny amin'ny Romany 5:29 ao. Romany 5:29. Fanao zao fanahy masy io mamonjy atsika amin'ny fahalemetsika ary manamboatsy avao koa ty vavaky alefatsika amin'ny Dragnahary agny. Nda movaky tsika soa raha io. Amin'ny Romany 5:29 amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalemetsika, fa tsy fatatsika izay vavaka tokony hataotsika, fa ny fanahy no mifona ny fitarainana tsy azo tononona. Na ilahy, ndra ty vavaky ataotsika io zany, laha tsy misy fanahin-Dragnahary io, mbo tsy azo alefa an-danitsy agny, fa fanahy masin-Dragnahary io ro mamboamboatsy ty vavaky ataotsika tsika aloha zay vo alefa amin-Dragnahary agny. Fahatelo amin'ny Romany 5:17. Romany 5:17 la volagniny ao fa zay tarihin'ny fanahin-Dragnahary ro anakin-Dragnahary. Lafa tsy misy fanahin-Dragnahary zany mitariky anao, ndra miezaky manakory tsika tsy mety ho anakin-Dragnahary zao. Tsy toy koa ty raha loza amin'ny Luka 10:20 amin'ny agnaran'i Jesosy, fa nazovy no hanao teny hanolotsy ny zanak'olona dia mahazo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba hazo famelan-keloka. Nao ty asany lahatsika zany manao raha manohitohitsy Jesosy, la mbo afaky mahazo famelan-keloka tsika. Fa lafa tsika manohitohitsy fanahin-Dragnahary io, zay ro atao hoe mivola raty ny fanahy masina, tsy raha mahazo famelan-keloka zao sasitsika. Ataonao tsy loza fa tsy mahazo famelan-keloka zao. Lafa tegna tsy mahazo famelan-keloka zao la direkty tsy voavonjy zay. Ndao tsika hijanjy bitsibitsiky fanahy masina io, ndao tsika hagnoriky fivolagna fanahy masina io, agnaitsika ao, ampotsika ao, fa mivola amitsika fanahin-Dragnahary io, manambara amitsika ty raha tokony hatao noho ty raha tsy tokony hataotsika. Fe ty fanontania mety hapetratsika koa aza, hatao akory moa azahoa fanahy masy io? Hataotsika akory hagnanatsika fanahy masy io? Amin'ny asan'ny apôstôly 2:17. Asan'ny apôstôly 2:17. Lafa niavy Pentekôsty igny, la nitoro teny am'izao ny apôstôly Paoly. La maro ty olo nagniry hanolo tena ho an'i Jesosy, nefa tsy haindrozy ty raha tokony hataondrozy. Nanontany an'i Petera am'izao androzy, ino ty raha hataonay Petera? Eo amin'ny 7:40 am'izay nivola Petera, mibebaha ty asany, ary ndao samy hatao batisa amin'ny agnaran'i Jesosy nareo, soa hazo famela ty heloky nareo, ary nareo hamea fanomeza dia ny fanahy masina. Na ro lahy raha mbesitsika amin'ny alalan'ny batisa zany io fanahin-Dragnahary io. Lafa tsika vita batisa, tsy angandranahary handeha raika avao, tiany tsika, tsy ataony manahaky kamboty regny tsika, fa amea ny fanahy masina io hampahery, hitaridala, hamola volatsika ho tena anakin-Dragnahary vatany. Lafa Jesosy am'izay mipolo baka an-danitsy agny, la moly miaraka amin'ny an-tragno baba agny tsika. Jesosy la hitahy anao, mba tsy hivola raty fanahy masina io ria, tsy hanohitohitsy fanahy masina io ria, fa Ndragnahary fanahy masy zao, Ndragnahary mamonjy atsika avao koa zao.
ndao moatsika hivavaka. Jesosy tomponay, misaotsy ianao zahay, nandefa fanahy masin-dragnahary io hanagnatsy anay, hanorotoro anay ny amin'ity raha tokony hataonay, hamalavala anay. Mivavaky raha ho ahinamako mbo tsy mivita batisa manahaky nanaovananao io. Ampio ie hanapa-kevitsy hiroso amin'ny ranony batisa mba handramby an'izao fanahy masina zao koa, ka tsy ho kamboty amin'ity fiaina toy fa hanapapahery, hanapangoro lala, hanapamalavala, ho afaky mandeha an-danitsy lafa avy. Amin'ny anaranao Jesosy ho angatahako an'izany vavaky izany. Amen. Tarika lalao. Fanayo midina enao mitoera mikanao manirao ni hunenanao meteza reyanao mangeta etahanao ni atoafukwatu munena twami kuyanao umeuweria ubahandeseku reufakapanai mameliai Radio AWR Lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Fanayo tiao resunao ni fiaina guvao taniwa mini lalanao anakyu duvinao famafiluta mila kiviai ni eto andani misiai ewa minau nuani fanantenaku tazuni yawe amina. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Mangeta etahanao ni atoapukwatu munena twami kuyanao umeuweria ubahandeseku reufakapanai mameliai AWR feon'ny fanantenana. Fasalamana voalohankarena kolokolo isan'andro fahavolamena Harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako.
lalana safaketrena fahasalamana voalohanarena tandroviny fahasalamana tafaraka ato anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao indray isika koa dia mankasitraka sy mirary soa indrindra ho anao sy ny ankonanao manjoy hatrany ny fandaharan'ny AWR. Fahasalamana mandrakariva no tadiavintsika. Iza moa ny mpanome fahasalamana e? Iza ny mpanasitrana raha misy marary? Iza ny manolo-tsaina mpitsabo? Tsy iza fa ilay Andriamanitra nahary antsika. Koa andesika angataka aminy fahasitranana sy fahasalamana. Ivavaka isika. Misaotranao zahay rayo fa mbola afaka andray ireo torolalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampiony tsirairay mba ampiatra ireo torolalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetsema lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany eloko izy ireo raha toa ka nisy tsirambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy io ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen. Dia samy ho ambinina sy ho salama tokoa ny isika rehetra. Raha tsy haivina amintsika mpiaino ny voalazan'ny dokotera teto, dia izao ny ao ambadiky ny aretina mamono olona be indrindra maneran-tany dia ny siramamy. Nresahana teto fa tsy ny siramamy vidiny eny amin'ny tsena kely ihany ny siramamy, fa izay hita indrindra ihany koa ao amin'ny sakafo hohanitsika. Inavo moa ireo sakafo ahitana siramamy. Eto indrindra ny vahintsika Dokotera Yves Revelson, izay raha tsy haivina amintsika dia izy ny filompanorina ilay ONG Zixoab, izay mikendry indrindra ny ahela velona mihoatra ny 100 taona sady salama atsika malagasy. Anohy indresadresaka miaraka aminy isika. Merabanao dokotera, tonga soa eto amin'ny studion'ny AWR. Vanaona tompoko. Ny resaka mahakasika ny siramamy tsika dokotera, izay voalaza fa mpamono olona be indrindra. Efa andresanao ny apahany tamin'ireo sakafo misy siramamy mba azony dokotera averina kely ve ny mahakasika izay sakafo misy siramamy izay sy ny mahakasikasika ny siramamy sy ny fidirany any amin'ny lalandra. Inona ireo sakafo ahitana ny siramamy dia mba ahatsara n'ilay fianaratsika, ahatsara ny fomba fijerintsika ny siramamy zany dia haka voambolana anankiray ahako izay fampiasa ao amin'ny hôpitaly, io le atao hoe index glycémique. Inona moa ny index glycémique? Ny index glycémique zany dia noty omena ny sakafo anankiray 0 ka hatramin'ny 100 zany. Ohatra ka hatramin'ny 100 zany lay chiffre. De raha ohatra zany sakafo anankiray ambony ny index glycémique dia aingana kokoa ny fialan'ilay siramamy ao anatin'ny tube digestif mankany amin'ny rà. De lasa vetivety de miakatra zany ny tahan'ny siramamy ny olona ao anatin'ny rà. Zay le atao hoe index glycémique. Ka androany zany tsika dia ijery ireo karazan-tsakafo amin'ny alalan'ny index glycémique. Zany hoe izany ny sakafo izay mampiakatra aingana ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny rà. Ary izany karazan-sakafo izay antonontonony, ary izany karazan-sakafo izay miadana kokoa ny fampidirana siramamy ao anatin'ny lalandra. Ireo zany classification hoentintsika androany.
zany hoe fomba tsotsotra mba hahafahantsika milaza azy araka an'le niteneniko anao teo a ny atao hoe index glycémique zany dia afangana mpandehan'ilay siramamy ho tody any anatin'ny ra ka ireto avy ny sakafo izay ambaniny notiny zany hoe ambaniny ny afanganam-pandehany mametraka le siramamy ao anatin'ny ra me zavatra maromaro a mety ny viande ny poisson ny œuf ny fromage ny beurre isan-karazany ny huile ny menaka isan-karazany reo voanjavatra rehetrarehetra ohatra hoe coco noisette ny poireau sy ny sisa ny carotte courgette chou be de be izy reo zany a latsaky ny 30 ny vitesseny moins de 30 ny index glycémique an'ireo reo zany le atao hoe aliment à index glycémique très bas anisan'izany ny kaki ny fraise ny pomme ny poire ny mananasy ny aubergine sy ny sisa ny pamplemousse reny zany a dia aliment à index glycémique très bas raha miteny aho teo tam'le hoe très bas latsaky ny 30 de tafiditra ao anatin'ny viande sy ny poisson mariny zany ary zay ny tena marina fa tsy zay ny antony hoe satria très bas le index de ndao hoanina am'izay tsy antony atonga atsika anana eritrehitra hoe tsara ny finanan-kena satria ambany ny index glycémique izy mihitsy tsy manana glucide ao anatiny fa na de zany aza tsy tsara ny mihinana azy ny faharoa moa zany a dia reo sakafo anelanelany 7 sy ny 80 ndray zany hoe moyen index glycémique moyen ao anatin'ireo zany a maro de maro anisan'izany moa zany ny katsaka ny voatavo ny pomme de terre ny paty isan-karazany ny pizza ny chips ny spaghetti sy ny sisa reny rehetrarehetra reny zany a dia ao anatiny index glycémique moyenne fa iza ndray ny karazan-tsakafo zay manana index glycémique élevé tena ambony be mihitsy ary vetivety le siramamy de tonga ao anatin'ny lalandra de iza avy izy reo a ny bière ny biscotte ny brioche ny biscuit isan-karazany ny frity isan-karazany rehefa ny endasindasina ny zavatra dia mampiakatra be ny pastèque ny tacos ny confiture ny tantely ary ireo farininy isan-karazany de tena ambony be ny crème ny gâteau ny resaka pâtisserie rehetrarehetra ny viennoiserie rehetrarehetra reny zany dia sakafo izay mampiakatra aingana be mihitsy ny vitesse-ny fidiran'ny siramamy ao anatin'ny ra zay le hoe aliment à index glycémique élevé reo zany a no zavatra tsara ho fantaritsika fa ankoatran'ireo mamela anao iresaka n'ity zavatra ity ny sakafo rehefa andrahoana dia miazakazaka ny tahany siramamy ao aminy azony dokotera zavaina bebe koa ve ny mahakasika an'izay eto zany tsika iresaka ny hoe sakafo sy ny fandrahoan-kanina tsara aloha zany ny manamarika fa ny olombelona irery ny zava-mananaina mahandro hanina fa tsy mahita tsika ka bitro anankiray inana karoty dia aizany lapoaly aizany vilany fanao lasopy karoty fa tsy manao an'izany ny bitro fa ny olombelona rery no mahandro hanina ary ity fandrahoan-kanina ty misy professeur anankiray zay tena malaza mihitsy ao frantsa ao miteny hoe ny sakafo rehetra zay tsy maintsy mandalo afo zay vo azo hoanina de tsy tokony hoan'ny olombelona manahirana zany fomba fiteny zany fa zay ny moa zany ny vokatry ny fandinihana zay ny vokatry ny recherche ary marina zay ary zao ny zavatra mitranga aka karoty tsika ny karoty anankiray raha manta ny index glycémique an'io karoty io a dia 16 index glycémique bazany io fa raha ny sauteny io karoty io le atao hoe nandrahoana amin'ny ampahany nareo vehivavy moa nareo rempianakaviana moa rehefa manao an'iny sakafo iny de na sautena le izy de ohatrany hoe mafinaritra le izy efa tafakatra 46 ny index glycémique raha vo sautenao le karoty zany hoe arakaraka nandalovan'lay
lay sakafo tamin'ny afo a dia miakatra ny afainganam-pandehan'lay siramamy ao anatiny miditra ao anatiny vatanao ary rehefa nanao lasopy mihitsy anao ka masaka be le karoty efa miparasaka mihitsy ary tsy voatery tsakona ntsony fa zay le mahatonga an'le olona hoe andeha sotro lasopy na karoty aza sotroina satria efa potipotika le karoty vokatry n'le afo amin'iny fotoana iny a lasa 98 ny index glycémique an'le karoty ary eo zany mahatonga an'le dokotera maro zay ny teny hoe aza mihinana zavatra ambanin'ny tany ny diabetika satria ny ao an-tsain'le dokotera rehefa mihinana zavatra ambanin'ny tany ny diabetika tsy maintsy andrahony iny de maninona ny index glycémique miakatra fa ny diabetika eto a zany ilaza marindrano mihitsy ny diabetika ny sakafo anisan'ny tsara ho an'ny diabetika de ny karoty reo zavatra ambanin'ny tany reo fa tsy mandalo afo zay zany de tena zava-dehibe zao kosa nefa ny ovy a tsy azo hoanina manta so de hoe de efa niteny dokotera fa tsy mandalo afo de avy ndray ihinana ovy manta tsy mety zany ary io mampifandray am'le teny'le professeur nresahako anao teo hoe lay professeur malaza ao frantsao zay miteny hoe ny sakafo rehetra zay mandalo afo zay vao hoanina dia tena tsy tokony hoan'ny olombelona zay zany mikasika an'ireo sakafo a mino afa betsaka ny zavatra azontsika ny raisina tamin'izay a de eto zany a ny milaza kely satria ina moa vokatry nyty fandrahoan-kanina ty arakaraka ny andalovan'ny sakafo ao amin'ny afo mampitombo ny composé toxique ao anatin'ny sakafo ya afaka manome ohatra ny am'izay dokotera ohatra zao anao anendy ovy inona ny zavatra mitranga rehefa manendy ovy ianao rehefa somary kelikely le menaka de lasa misy may ohatrany misy goudron ny sisin'lay lapoaly ary reny no singa izay atao hoe toxine izay mahatonga ny selatsika cellule atsika hanana ny caractère le atao hoe cellule cancéreuse satria ireny singa reny goudron reny misy anarany moa izy ireo misy ny atao glycation misy ny atao acrylamide misy ny atao amine hétérocyclique vokatry ny fandrahoan-kanina daholo zany kanefa rehefa tsy nandalo afo lay sakafo kely ireo singa ireo ary zay mahatonga nylay orinasa anankiray fitsaboana ny Chine ny azy ny fitsaboana dia sakafo tsy mandalo afo zava-dehibe zany ity sakafo ity fa mbola zava-dehibe lavitra ny sakafo tsy mandalo afo entoko dokotera mitserirezatsaratra kely ny teny dokotera teo tafiditra ao anatin'le sakafo ainga mpandeha miditra any amin'ny vatana siramamy ny tantely nefa matetika zany ny olona mieritritra hoe mahasoa ihany ko ny tantely fa tsy le siramamy ahoana no fomba hinanana le tantely zany mba tsy ahatonga an'izay le hoe aingana be zay miditra zao aloha araka ny resahako teo ny tantely de tena sakafo anankiray zay be siramamy tena be le siramamy ao anatiny ary le siramamy ao anatiny tena ainga mpandeha mihitsy ny alany ao anatin'ny tube digestif le lalan-kanina mankao amin'ny raha aingana be inona ny tokony atao eo indrindra zany no fahendrena amitsika voalohany tena nisan'ny sakafo tsara ny tantely fa be dehibe kosa ny fahadisoana satria zay efa tsy mihinana siramamy fa tantely foana de zay finanana tantely be loatra izay de mitarika ny olona maro lasa diabetika tsara le tantely ary za de eto miteny an'ity teny ity raha tsy maintsy hinana zavatra misy siramamy any ianao aleo tsy mihinana siramamy lay ataotsika hoe ahodina sucre raffiné sucre zay hitatsika am'ireny produit industriel isan-karazany reny fa alao lay sucre lay siramamy naturel ary ny siramamy naturel voalohany de zay reo hitatsika ao anatin'ireo
fruit légume voankazo isan-karazana reny misy siramamy anao anatin'ny zavoka kanefa inona tsy ampy an'le olona le siramamy ao fa mbola le zavoka potipotena potsipotsena aveo mbola tampohana siramamy tsy ampy an'le olona tsony le siramamy kanefa Andriamanitra zay mahalala ny vatantsika de efa mahalala hoe efa ampy anao ny siramamy ao anatin'io zavoka io fa azy ampiana siramamy hafa tsony de verenako le tantely ny tantely zany dia be debe ny singa ao anatiny ary anisan'ny tsara fa raha inana tantely zany tsika tsy tokony oatra ny ray sotrokely isaky ny maraina any tsara indrindra zany ny maraina koa mihinana azy fa tsy amin'ny ariva de raha ohatra tianao ny hanana fiasany manokana lay tantely dia mihinana n'lay tantely atao anatin'ny ranona kely zany le tantely somary matimaty le rano de sotrona tsy mbola ny sakafo zany hoe agent iny zany manana ny asany tsara kokoa zany ilay tantely satria ho an'ireo olona ohatra zao ny olona voan'ny covid anisan'ny fomba anankiray na tsara ny poumon ny finanany ny rano misy tantely matimaty vomaraina mbola tsy misakafo iny sotra indrindra dokotera mankasitraka indrindra antenatsika fa mbola ho toizany dokotera amin'ny fandaharana manaraka satria tsy vita eto mihitsy ty siramamy ty fa tena angamba mety ho intelo na inefatra mihitsy any hoanitsika ny anao iresaka siramamy eto foana fa ny zavatra anankiray zany azosika piaino rana zany de nyzao tonga de fadio zany androany aloha mividy siramamy raiky lao fandana mividy ataotsika hoe mandarine de satria fa misy siramamy any de iny aloha ny siramamy hoanina de rehefa hoe tianao mba mamimamy zany fiainanao de ny voankazo aloha ny hoanina makasitraka indrindra ny dokotera mandra-pitafa ho ao manaraka indray eny ary misaotra atsika ny telefona moa zany ampatsihivoko eto foana 034 39 415 28 034 39 415 28 na le 033 12 261 77 033 12 261 77 mandra-piona tompoko antenaina fa nahalinanao sady nandraisanao soa nyresadresaka amin'ny fanaovana tamin'ny dokotera teo raiso an-tanana ary ny fahasalamanao hoe isaorana indrindra dokotera Ivre Velson nizara ny mahasoa ny fahasalamana sady mahela velona ho antsika malagasy isaorana ihany koa ianao mpiaino manaraka ny fandaharana zoanitra sy rilano ny farimbona na totosa ny fandaharana reny amin'ny fahasalamako ny teny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amina Naoma 1:7 no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy enganesika mba hialoka amin'ilay Jehova izay fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana tokoa hitantsika rehetra ny Andriamanitra Radio femo ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ampifaliana indray no mbola hitafatafako aminao ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko ny namanao Richard Andrianjatovo no miaraka aminao amin'izao fotoana izao manasa anao mba haningila-tsofina tanteraka andao isika hivavaka mankasitraka raha eo mankatelina amin'izay rehetra nataonao taminay hianatra ny teninao indray izay ary fandarana avy aminao no hahafahanay mihoana amin'ny tian'io ty
ka oka mba ny fananao no ampianatra anay ary anala ny hevitra mibana melo sahady dia mba ho ampitoerin'ny fananao ao aminay kosa ny tena famarinana marina. Miteza anao hiaino izany mivavaka izany ary amafa ny fahadisoanay sy ny fahotanay noho ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Ny Baiboly dia mitantara fa ny vahoaka betsaka izay niaino an'i Jesosy nanaraka azy nataiza dia niaino azy tamin'ny hafaliana. Azonao jerena zany eo amin'ny Marka 12:7-7. Marka 12:7-7. Ny akamaroan'ireo vahoaka betsaka izay nanaraka sy niaino an'i Jesosy ireo no ao anatin'ilay sokajy antsoina hoe sarababem-bahoaka. Izy ireo no nomena sakafo teo anilan'ny tendrombohitra sy nandriany toroteny teo amin'izany tendrombohitra zany. Ny votoatin'ny toroteny Jesosy tamin'izy ireo dia azo fitinina toy izao hoe fantatro tsara fa mitebitebiny amin'izay ilain'ny ankonanareo ianareo. Manahy ny amin'ny hanina sy ny fisotro ilainareo isan'andro ianareo. Ary indrindrandrindra moa ny fitafiana izay ampafana hiaro anareo. Saingy izao ny ambarako anareo. Andaontsika maky teny voalaza ao amin'ny Matthieu 9:9 Matthieu 9:9 toy izao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotronareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va? Ary ny tena noho ny fitafiana? Tsinjovo ny voromanidina, fa tsy mba mamafina mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny. Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary izy ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro ienana na dia kely monja aza. Ary nahoana no manahany amin'ny fitafiana ianareo? Dinio tsara ny faniriny voninkazo ao an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomon natao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niatra ny an-tsaha izay any anio ka atsipy ao am-patana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana? Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na inona no hosotronay, na inona no hotafianay. Fa izany rehetrarehetra izany dia katsahy mijentilisa fatratra. Fa fantatry ny ray ianareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetrarehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Misy teny fikasana nolazain'i Jesosy ao. Inona ny tokony ataon'ny olona izany mba handraisana ireo teny fikasana ireo? Satria maro ireo teny fikasan'Andriamanitra no ahitana ny mariky ny mahafanekena roa lafy azy. Izany hoe mila manao ny anjarantsika isika mba handraisantsika ny fitahiana. Andaony amaky izay voalaza ny Isaia 9:20 isika. Isaia 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny saina tsy miovaova dia harovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Inona zany no angatana amintsika eto? Inona no takiana amintsika eto mba azahoantsika an'izay fiadanan'Andriamanitra zay? Tsy miovaova saina, tsy miroanahana. Zay ngamba ny teny afaka malaza azy. Ao amin'ny Jaona 1:1-7, Jaona 1:1-7 dia misy teny manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona no hataon'i Jesosy raha miaiky ny fahotantsika isika? Dia misy valiny any amin'ny testamenta taloha. Tantara faharoa 7:7. Tantara faharoa 7:7 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako, ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ao ka hamela ny elony
ary hahasitrana ny taniny. De mario tsara fa misy teny eo raha, inona avy reo raha reo, de inona ihany koa le hoe dia ao amin'ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra. Ireo andininy zay avy mivakintsika teo sy ny maro hafa koa de miresaka momba zao zava-dehibe zao. Na Andriamanitra tsy toa azy Andriamanitra, na mpahary azy Andriamanitra, na mpamelona antsika aza izy, ary na fanomezam-pahasoavana aza mifamonjena fa tsy nohony ny famendrentsika, de mbola manana anjara ho tanterana ihany sika ao anatin'ilay fanandrinana lehibe. De le fanandrinana lehibe misy eto ambony tany na de fanendoha tany an-danitra aza. Nomena antsika ny fanomezana masin'ny fahafahamisafidy. De le fahafahamisafidy malalaka sy manaraka ny sitrapontsika. Koa eo ampampiasantsika zany safidy zany de tsy maintsy mifidy sika ny anaiky ny fitaoman'ny fanahy masina, ary akatoy zay asain'Andriamanitra ataontsika. Na de manolotra fitahiana sy fiainana ho antsika azy Andriamanitra, de azontsika taony mifidy ny ozona, mitady ny fahafatesana. Rehefa zay ny sitrapontsika. Tsy magaga nefa raha milaza Andriamanitra hoe koa mifidiana amin'ny fiainana mba ho velony ianao sy ny taranakao. Zay ny voalazan'ny Deutéronomia 3:7. Deutéronomia 3:7. De hoy aho aminao, inona ny lesona azonao nitsoana tamin'ity androany ty? Zao ny lesona azo nitsoana. Ninninna zavatra misy, ninninna fikasana, ninninna eritreritrao de zao, katsao aloha. Katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Manoloana ny fikasana rehetra, manoloana ny safidy rehetra, manoloana ny zavatra tianao atao rehetra, eritreritrao. De antanio aloha hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Katsao aloha fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra anao, ataonao loha laharana Andriamanitra, de tsotra, azonao ny zavatra rehetra eritreretinao ho azo. Ary mihoatra noho zany aza manao tahaka an'ilay adala nietsena. Ividy ena izy de nitsimbokena aloha no divany voalohany. Fa tsy ny tena ena. Tsy mba ny tena ena fa le tsimbokena aloha. Le ombokena ozy ny fiteny amin'ny faritra sasany. Ianao kosa inoko fa tsy ianao tahaka an'izany. Atreo indray ny fiarahantsika tamin'ity anio ty. Katsao aloha fanjakan'Andriamanitra. Mametraka ny veloma mandra-piona ny namanao Richard Andrianjatofo. Mandra-piona tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.